Fahaly-miarabantsika tsirairay avy-indray ohatra sy tia sabata maraina fa 4 volana febroary ity fotoana andraisantsika ny ten'Andriamanitra dia mofinaina ity maraina ity miara-banisa tokantrano tsirairay avy ary makahery mba tombo finoana trano isika. Indierantsika mofinaina an'io dia vavakisika. Itok'Andriamanitra eo velom-pisaoranao izay ny amin'ny tantananao anay nandritra ny herinandro iny sy misaotra ny amin'ny tombontsoa rehetra azonay ihany koa. Ampianaro izay hankasitraka ary aonka hankalaza ny anaranao mandrakariva. Eny fanady any amin'ny zavatra mbola tsy hitan'ny masonay aza satria fantatray fa mahasoa izany aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teo mofinainantsika androany dia manao hoe mitafy ny fahamarinan'i Kristy. Ilaina amin'ny Romana 4:7 sy ny 9 manao hoe sambatra izay voavelan'ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra izay olona tsy isain'ny Jehovah eloka. Amen. Afaka mitodika amin'ilay mpanavitra antsika mipitokisana feno ny fontsika rehefa misainany amin'izay nataonao antsika tokoa isika. Azonao atao ihany koa no mitsahatra ho amin'ny fitiavany noho ny amin'ny finoana. Kristy manko milaza manao hoe izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Mampivarahontsana ny mijoro tsy an'Andriamanitra, mitafy akanjo feno fahotana eo anoloana ny masony izay mamaky ny tsy ambaratelontsika rehetra nefa. Noho ny fahamendrehan'ny sorona nataon'i Kristy anefa dia afaka ny ho madio sy tsy misy petina eo anatrehan'Andriamanitra isika. Efa nanaovana fanavotana manko ny fahotantsika rehefa voavely. Fa hoy izy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny mpanota voavitra izay mitafy ny fahamarinan'i Kristy dia ahajoro manoloana an'ilay Andriamanitra izay mankahala ota. Dia lasa ho tanteraka izy noho ny fahamendrehan'ny mpamonjy. Amin'ny alalan'ny finoana ny anaran'i Kristy ihany anefa no hamonjenantsika mpanota. Tsy asan'ny zava-boary ny finoanan'i Kristy fa asan'Andriamanitra ao amin'ny fisainan'ny olombelona. Ny fanahy masina noho izany no miasa ao amin'ny fanahy tsirairay avy. Izy no manambaran'i Kristy arak'izay anambaran'i Kristy ao amin'iray. Ny finoana no fahatokiana amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Ambony noho izay rehetra antson'ny olona hoe siansa ary izany noho ny hery manamarina sy manamasina. Tsotra tokoa ny finoana ka na ny zaza aza mahatakatra azy nefa tsy hain'izay manam-pahalalana indrindra savaina akory izany. Ilay rahalahy sy anabavisany tsy hailazana manao ahoana re ny fitiavana nasehon'ny mpamonjy tamin'ny zanak'olombelona. Tsy nanaisitra ny mariky ny fahotana fotsiny izy fa manadio ny fanahy koa ary mampitafy azy ny akanjo-pahamarinana izay tsy misy pentina sy ny tenomina tamin'ny fanehoan'ny lanitra. Tsy manaisitra ny ozona izay nitambesatra tamin'ny mpanota fotsiny izy fa tena mampiray aminy koa izy ary navelana hamirapiratra aminao, navelana hamirapiratra amintsika ny taratra mazava ny fahamarinana. Voninahitra manao ahoana re no averan'ny olombelona lavo anankiray amin'Andriamanitra rehefa mibebaka sy miny izy. Ako ho tsapantsika mandrakariva ny halehiben'ny fahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra iray amin'ny alalan'i Jesosy ary aoka ahatonga antsika hankasitraka mandrakariva mba hahafahantsika mifandray aminy. Amen. Ny Tompon'Andriamanitra eo misaotra anao izay manambara ny soa lehibe indrindra eo amin'ny fiainanay dia ny fisianao. Tompo ataoko tsapanay mandrakariva fa tsy ololopona izahay ary tsy tonga ho azy eto amin'ity tany ity. Fa noho ny fitiavanao lehibe ary navotanao manokana ho amin'izany fahotana izany tokoa mba ho tanteraka ilay fifaliana lehibe izay nananay aminao dia ny andova ny fiainana mandrakizay. Tehiriza ao am-balanao ny tsirairay avy aminay eto, na lehibe izy na antitra izy na tanora izy na zaza izy, kolokoloa izay mianakavy mba haharitra hatramin'ny farany. Anaran'i Jesosy. Amen.